Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alleluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray lasana babalala no antsika amin'ny ara-banantsika tsirairay avy izay tonga eto androany ao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao fandarana Andramoka Izaho ny Aky Radio ary ny groupe izay maharesy. Dia miarabanao indray tonga soa tsara, tonga soa eto amin'ity fotoana ionantsika isakarivo ity dia manona fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra ary matoky sy mino fa ifampahereto indraytsika amin'ity androany ity. Ny tanàn'Andriamanitra ny kasika antsika tsirairay avy ary ny fanan'Andriamanitra mangina isan-tokantrano isan-batan'olona dia ny fiadanan'i Kristy hanapaka ny ampontsika tsirairay avy. Dia misaotra nareo mifidy araka aminay indray amin'ity androany ity anatin'ity fandarana ity. Adiny sasany rahantsika eto ifampaherentsika amin'ny alalan'ny hira mivavaka amin'ny tenin'Andriamanitra, famelavelarana ny toroteny ary amin'ny mivavaka ho an'ny firenena. Ka dia tonga soa androany anao tonga eto dia teteny aminao hoe tsika sendasendra koa no natongavana eto fa tena misy raha ilany tompo anao. Alleluia. Ary araroto fotoana mbola ahafahanao mihaino ny tenin'Andriamanitra. Ilaina ny tenin'Andriamanitra ry havanao malala. Ilaina ny tenin'Andriamanitra hivelomana sy iainana ho fiarovana, ho entina miainga, ho entina mihetsika rivotra hivelomana. Dia tahiny tompontsika rehetra arabaina manokana ranabavy Rosemine ranabavy Rosemina io izy niditra voaloha teto androany. Dia isika moa izay miditra voaloha dia mila tsodrano. Ny tsodrano efa nomaniko ato dia amin'ny 7:20. Alleluia. Isa 7:20 andiny faefatra ny tsodrano ranabavy Rosemina sy nareo any Koweït, Arabia Saodita, ny Chine, ny Madagasikara ary any Oman amin'ity androany ity. Isaia 54:4 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aza matahotra fa tsy menatra ianao, ary aza mangahy ahy fa tsy avela ho afa-baraky ianao. Efa ho adinonao ny ho adinonao
ho adinonao ny enatry ny fahatanoranao ary tsy ho tsaroanao ntsony ny tondromaso fony mpitondra tena. Halleloia, amen. Raha toy izao kely ary mahafinaritra be fa ny mpanao anao ny vadinao, Jehovah tompony maro no anarany, ary ny Ray Aman-Israely no mpanavitra anao, Andriamanitra ny tany rehetra no anarany. Halleloia. Tsy menatra ianao aza mangahy fa tsy avela ho afa-baraky ianao. Fa ho adinonao, halleloia. Ho adinonao ny enatry ny fahatanoranao ary tsy tsaroanao ntsony ny tondromaso fony mpitondra tena. Halleloia, amen. Nitsodrano Rosemina, Vavy Rosemina France, manarakaraka azy tao Côte-Daniela Belgique, dia manarakaraka azy tao Razanasoa Sylvia Arabie Saoudite, Tongasoa Nambinitso Makrinina Koweït, toy Jesosy manakizay Allemagne, Asany Apôstôly Madagasikara, Jesosy Mpandresy Madagasikara, Kalazo Chine, Zamina Kamaradin'i Jesosy France, Bertsava Koweït, National AMG France, Erika Rak France, Bertsava Koweït, Razana Monika Koweït, Miriam Andriamalala Madagasikara, Mampionina France, Tahin Jesosy Angèle Pagès France, Marina Tiana Canada, Côte Léonie Arabie Saoudite, Geneviève Andriamananjara France, Mbojilda Koweït, Yam Odile Koweït, Ando Andry France, Fabiola Koweït, Ingrid Andrenasolo France, Tahin Jesosy ihany koa Marie-Jo États-Unis, Sandola Koweït, Jesosy Noeriko Koweït, Lovlitina France, Mario Lali Koweït, Tsiramboaramiel France. Tahiny tompontsika menakavy, faly be mihitsy ny mahita anareo tena marina zany. Ifampaherintsika androany hiaraka amin'ny ranabavitsika Makriny tsika anatin'ny fanombohana, dia nitory teny iarahantsika amin'ny rahalahy Alain Zoky Alain ary ny vavaka ho an'ny firenena dia ranabavitsika Rodinina. Reo ny ekipa iaraka amiko eto androany, iaraka amintsika ifampihery amintsika. Ka dia ndao dia mpandrosoana aloha ranabavitsika Makrina, ranabavy Makrina anao avy hatrany ary ny fitenenana amin'ny vavaka fanombohana. Halleluia, tahin Jehovah tsika rehetra dia manome fahetoana ny tompo amintsika tsirairay avy. Dia mankasitraka ny pastera manome fitenenana dia araha hivavaka antsika metrika ny fotoana eo ampilatanan'Andriamanitra. Jehovah Rainay Masina rehetra tsara indrindra. Nalefanao ny zanaka ny lahatokana hamonjeny reto ary azahoany fiainana. Tomasy dia nilaza hoe tompoko sy Andriamanitra. Izay reto dia tsy mendrika hanao an'izany satria nahita Tomasy dia nitantanana izay nitrobara ny famonjena dia nino izy. Nefa zahay tsy nahita an'izany Jehovah fa mino fitondrasanao hatrizay, mino fitantananao, mino ny fiarovanao, mino fa misy ianao, mino fa velona anao Jesosy namonjeny reto. Misaotra anao zahay, misaotra eram-po eran-tsaina fa mbola velona zahay noho ny fitiavanao izany, mbola velona zahay noho ny indrafonao izany, mbola miaina tsara zahay noho ny fitantananao izany Jehovah. Nefa tsy mendrika hiantso anao Andriamanitra zahay Jesosy malala satria ny fahafatesana no Andriamanitra teo aloha, fa zao dia hanompo Andriamanitra velona tsy toha na ny lanitra sy ny tany. Izany no Andriamanitra tomponay ka mamela ny helokay ianao amin'ny tsy fahatanteranay sy ny fahasolafahanay any amin'ny lalana iny. Mamela ny helokay Jesosy dia vemoranao masina fa raha hen'ny feonao zahay fa zatra ny hen'ny feonao hatramin'izay niantsonao anay Jehovah malalo ary ny namanay dia mbola antsoko hanompoanao satria ianao rery ihany no Andriamanitra andohany efa loatra rehetra asanitra ny lela rehetra Jesosy. Manatehanay eto ianao Jesosy ary hamangy ny fonay ny teny izay alokan'ny mpanomponao izany Jesosy malala dia ianao no hanositra izany ho latsapaka amin'ny fonay tsirairay avy, hanasitrana izay marary aminay, hameno izay banga aminay, hanatanteraka izay tsy tonga lafatra eo any aminay Jehovah malalo. Mino zahay fa ho lavorariny ilay anay hankanaisanay any amin'ny fiainana mandrakizay Jesosy satria ianao efa hanome anay teny sahazanay fo isanandro ary zatra mahazo an'izany zahay ary tsy izay diso aminay ary amboary izay tsy milamina aminay Jehovah malala dia satria ianao no Andriamanitray Jesosy manatehanay eto miheno ny vavaka sandatra anay ho an'ny firenenanay. Misaotra anao zahay Jesosy malala manatreha dia apetraka feno ampelantananao izao fotoana izao Jesosy malala. Misaotra indrindra Jesosy. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra anao ranabavy Makrina tao anatin'izay vavaka mamy sady matsiro
izay noentinao teto izay. Dia Andriamanitra manankirepasoavana any maro fitianao a, dia mitombo ozitra, dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany a, raha nampavy makirinina dia mahereza amin'ny asan'ny tompo. Halleloia. Tsisy isorina Rosemina tahiny Jesosy. Someva France itondranao France, Andrina Suzelle Suisse, Nassimi Koweïty, tonga soa ihany koa artisanat de Madagascar France, Fabiola Kandapa Koweïty, Geneviève Randriamananjara France, Marina Tiana Canada, Miriam Randriamanala Madagascar, Ajaska Patitsy France, tahiny tompontsika rehetrarehetra, tonga soa daholo. Halleloia. Ianiritsika ary ao anatin'ny tianareo a dia afaka manoratra inona ny fahasoavan'Andriamanitra nataony tamin'ny fiainanareo, inona ny zavatra nafinaritra an'Andriamanitra, nafinaritra anareo a nataon'Andriamanitra tamin'ity androany ity. Ny anahy manokana dia mbola momba ny zanakay manala baka ihany fa teniteny izy androany zavandray fizika chimie androany a voninahitra ho an'Andriamanitra momba andreo zanantsika ireo Andriamanitra ary isorantsika azy zany satria zaho manokana ravina mieritreritra an'ireto zanak'ireto dia tena tsapako tena fanamasin'Andriamanitra momba andreo zanak'ireo satria izao zaho zao ravana zatany ampianarana dia tena farak'izay zavatra vao mihitsy izay ny ariva teo niresaka an'izany. Matiera farak'izay tsy haiko indrindra teo amin'ny fiainako dia ny matematika sy ny fizika. Dia mahavariana nefa hoe raha ny tena marina dia tokony tsika ray aman-dreny mampianatra ny zanantsika hoe mba misy devoir atao. Mbola tsy ary nanao devoir fity matematika izany hatramin'izy mbola kely ka ianao mampianatra azy an'izany na fizika. Fa nefa dia tena hoe matsapa ilay zaza hoe tena matematika ny indrindra amin'ny fianarany dia izaho miteny hoe Jehova tena tsisy dia tanako izany na dia ray aza fa dia tena hoe fahasoavana avy aminao ka dia isaorantsika n'Andriamanitra ireny zanantsika mahay ireny mahay lavitra notsika tamintsika mbola tamin'ny taonany ireny dia isaorantsika n'Andriamanitra fahasoavana izany ry havana malala, fahasoavana izany. Fa ny tompontsika rehetrarehetra izay ny jeroko avolombelona, jeroko avolombelona faharoa misy zavatra kely izay, misy fiarakodia anay izay misy zavatra tsy mety izay. Dia raha ny tena marina dia tokony entina amin'ny garage izy io, na entina amin'ny garage na ohatra hoe misy mécanicien tonga manao azy. Dia ny olana nefa dia somary sahirakirana ihany amin'ny resaka fotoana hoe tonga dia entina ny mécanicien dia avy eo mijery an'ilay pièce dia sy ny sisa izany hoe zavatra azo bricolena kely ihany fa soin tsy tokony mila olona ihany. Fa omaly hariva rehefa avy niasa dia nandeha teny amin'ny mpivarotra nitady zavatra, misy zavatra izany mieritreritra an'izy foana isak'alina, isaky ny hariva hoe ahoana io ve dia tsy ho vitako, tokony izao any anaovana an'io dia mieritreritra manao étude an'izy hoe raha izao ve nanaovana an'io dia mety edy ohatr'izao. Dia resy lahatra hoe izao raha angaha tena tia mihitsy ny zavatra ity, ny hevitra hitako ity ny anaovana azy dia fa nisy programme ihany tamin'ilay mécanicien hoe ho avy izy ho alaina any an-trano dia sy ny sisa, mbola programme tantara be. Omaly amin'izay za dia izao no nataoko mivavaka Jesosy haiko io haitsika sy ianao io halleloia fandao, halleloia. Ny ondrika tao ambany tômôbila tao omaly hariva talohan'ny fandaharana iny dia nataoko ilay izy dia mbola tsy teniteny moa za fa andramako io androany, tsy ny androany metiko manahoana nety ve ilay zavatra natao, voninahitra n'Andriamanitra fa nety ilay izy. Tena faly be ahy satria tena tahin'Andriamanitra ny tanako, handreny hoe tena tahin'Andriamanitra ny tanako nanao an'izy dia voninahitra n'Andriamanitra vita soa tsara ilay izy tsy nila nizaniza. Zavatra fitaovana kely 16 € ny vidin'ilay fitaovana kely anankiray izay nanamboarako an'ilay izy 16 €. Nefa raha ohatra hoe miditra garage izany tsy latsaky ny 300 € angamba na toka hoe 200 € ny alain'ny garage manao an'izay zavatra izay. Raha mieritreritra 16 € ny vidiko tany. Mieritreritra an'iza izany amin'ny alina ty fitaovana, ty zavatra ty ilaiko dia raha ataoko amin'ity ve io dia tsy edy.
Akany amin'ny mpivarotra mbaly ariva avy ny asa dia niresahako tamin'ilay responsable magasin hoe zavatra tediaviko hoe zao misy zavatra tiako atao ohatr'izao dia natoriny ny produit vaovao be izay aho teo izy tena tokony ety amin'izay zavatra izay zao ny fomba fanaovana azy nampianarana anahy teo tonga da niarahana dia nivavaka Jesosy haiko vitako dia nataoko amin'izay ilay izy omaly vita ilay izy omaly dia navelako natory tao ilay tomobila dia androany zany ny tena hoe nitestena an'ilay izy velomiko tamin'ny maraina velona ny tomobila nentiko ny asa nentiko nandehandeha nakaiza tavelona tokantrano izy androany aho hijoro vavolombelona voninahitra androany 16 € namboatra ilay tomobila vita somatsara ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho an'Andriamanitra ny voninahitra zany vizona vavolombelonako anjaranao zao halleloia anaty tirity afaka manoratra anao dia vakiko hoe inona nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao dia lasa aritsika atolotra mpitiavana be antsika tirity menofinaritra daholo you lay foto down and now ba ilazak irexaritu itantarana fitiavana foto naman anka fiskindrinj beniwe wanilana Sachi tsara loatra ny miaraka aminao azavany hafanany dia ianao matamany tena mamy ambany elatrao mitondra hay ho amin'ny fiadanam-po fahasamarana tiako loatra anao Andriamanitra fitiavana aza marariarito izay no vavaka fa mila ny satrinao ahoe fa mora solafaka aza ilaozanao fa mitanao mangavy ao raha sitrakao aza marariarito izay no vavaka fa mila ny satrinao ahoe fa mora solafaka aza ilaozanao fa mitanao mangavy ao raha sitrakao Meet you will, I'll need love. You fit on love, I mean, trust you, no mundo. Stay very now, I mean, yes, in a tune for you. Tunisaza finisbia, irei mandi. Behind of Avaka, for me, on his side in our way, for Mura Sulafaka, as I love and love, for me, the love of your Sijaka. As a man, I need to be shy of
vaka famila misadi mawawe famura sulafaka azaila zana famila minda fiora sitrata azaila zana famila minda fiora sitrata Famidalo, minga fiora sitraka. Alleluia. Sady voakasika be ako mahita n'iny iriny satria iny iriny dia navoakan'ny tompoky labarisy taloha kely nafatesany. Taloha kely nafatesany namohany an'iny iriny ary raha diniantsika ny tarehany dia tarehany avy narary be izy tamin'izay tadidiko mihitsy mantsy iny rahalahy narary nandritra fotoana hely izy dia sitrana kely avy eo izy dia namoaka an'iny iriny dia nahitanareo na ny tarehany ary mbola reradreraka be ihany dia fotoana foita aorian'izay koa izy dia nody mandry dia matoky sy mino aho fa tsaron'Andriamanitra ireny iran'ireny dia tsika rehefa mino an'ireny dia mampieritreritra foana hoe aleo miomana sy miambina isan'andro fa tena tsy tokony hampisitsika ary vetivety ty fotoana ty vetivety ty fotoana iainana ty tadidiko mihitsy ny ary nanao réveillon tamin'izy iny indray andro olona tsotra sady mahafinaritra ary olona tena lomano anatin'ny tontolon'ira ara-pilazantara koa izy fa dia efa lasa moa izy nandao antsika ny azo ny vita fa ny antsika ty mbola mitohy ndao amboarina amin'ny metimety kokoa halleloia fa tsisy hijanona eto tsika na dia ray aza an'Andriamanitra ny voninahitra misaotra antsika rehetra tahiny tompontsika mianakavy ozy izy marina ty anahy hoe hijoro vavolombelona ary nareo soratanareo dia vankiko isaoran'Andriamanitra ozy izy marina ty anahy fa tafafo maraina avy ny orana dia mbola mba niainany atsika mbola mangatsika any aminareo hatramin'izao very marina ty anahy nenay izao androany alina amin'ny 1 alina noany samy firy moa re olona dia mivadika ete amin'ity androany ty halleloia ete fa mbola mangatsika sy mbola avy ny orana amin'ny maraina fa dia isaoran'Andriamanitra foana moa fa ny misy antony daholo foana ihany rehefa dia avy ny hafanana halleloia ilay andro tena tiako ny aloako mafana loatra tsy hoe mangatsika loatra tiako mihitsy rehefa mafana be ny andro halleloia andrianjafy ny asina Madagasikara tahiny Jesosy ny asina ka daka malala Fransa ozy mampiona dia raiko Jesosy fa saika nanitsaka sakany empita tampoka tsy tafajanony mampiona dia tsy haiko izay nialany tao ambany pneu tao fa dia tsy maty ilay saka halleloia dia nisy accident maro maty taty aminay fa izay narovan'Andriamanitra tafody soamatsara daholo marina zany taty aminay lalina falehana io misy tomobile fotsifotsy kely tsara tarehy izay dia nga manjanona tampoka na nivily tampoka dia mifohan'ilay tomobile ray avy aty ariny dia mipitika midona tamin'ilay tomobile mifanena tonga dia tomobile telo ndray tsisy ny raisina atao anatin'indray mpimaso tena rehefa miaro Andriamanitra dia arovantsika halleloia mba tsy ny tomobilitsika ny tratran'izany tiana rakotoarizaka France tonga soa tahiny tompo Berthe Zava misaotra an'Andriamanitra ozy izy feno fiarovana ny tontolo andro androany feno hery sy tanjaka voninahitro n'Andriamanitra amen marina izany baina misaotra an'Andriamanitra ozy izy azasika patitsia fa tena nilamina ny zavatra nataoko misaotra foana koa namezanao hatrany tombonandro afaka manao fandaranety izay amen misaotra Jesosy misaotra ihaja halleloia ozy izy Ingridina Rodriguez dia raina Jesosy fa vita soamatsara daholo ny asa mandraraha rehetra natao anio misaotra azy lehibe na mery sy tanjaka sy fahasalamana sakafo voazy rerina ny voninahitra halleloia amen ozy izy itody raha onsy hoe voninahitra n'Andriamanitra ihany fa mbola nomeny famindrapoany io halleloia marina izany tahiny tompo na simika hoe tonga soa tiany Mario lalehibe mihitsy ny iriny halleloia dia na Jesosy maloha vita soamatsara ny journée ako izy someva ny asa mbola
ny asa dia mbola natsony namako koa za avy ny asa na skory saharona be tonga taty an-trano mbola na surprise tamina Natanaela koa tsara Jehovah ray malala alleluia mahafinaritra zany amen tsisy izao narazana so Sylvie alleluia dia nany zao sy arisorako azy ny tontolo androandroany fa nisy buffet gratuit zay nikarakarain'ny mérite any aminay dia sakafo nanao voko be anay dia raina koa dia zao voaro sy salama tsara daholo ny ankohonana ozy izy raha latojo alleluia isorako Andriamanitra hoe sandola fa mitaiza zazalahy kely tsy misy torimaso be izy matory kely dia mifo nangataka tamin'Andriamanitra mba anana torimaso fiadanana dia raina zao fa efa matory be izy zao 10h10 vao mifo alleluia sady mavita sakafo be koa izy taloha tsy mihinana be zany isorako an'Andriamanitra voninahitra an'Andriamanitra rery any alleluia amen sotra andranabavy $100 ozy amin'inona so izay hoe sotran Jesosy lehibe fa mbola tonga eto indray za androany fa mbola tsy niverinindalana alleluia tena marina zany zava-dehibe zany mbola tsy niverinindalana sotran Jesosy lehibe fa niova ny directeurny le crèche Gabriel dia tsy maintsy niverina resaka tamindray indray mandeha hoe Gabriel tsy mihina biby maroto voninahitra n'Andriamanitra fa tena tonga dia niteny hoe aza matahotra ianao fa gardena ohatra ny teo aloha ihany ny sakafo ny alleluia nefa raha ny tena izy tokony mitondra certificat médical za nefa tsy nitondra n'izany akory alleluia voninahitra n'Andriamanitra raha mbola sitrapon'Andriamanitra koa ny ijoroantsika ary avana tsy maintsy momba antsika Andriamanitra tiako mihitsy teniny Gisèle hoe misaotra an'Andriamanitra andro mety misy gaga zao nareo mahita an'io misaotra an'Andriamanitra za fa mbola tsy niverindalana ry avana everinao fa firy ny olona any ambadimbadika any miverindalana amin'ity androandroany ity nanapa-kevitra tsy araka amin'Andriamanitra tsony tsika mbola mijoro eto indray tsika alleluia tsara Jesosy misaotra Gisèle mampatsiahy an'izany fa tokony ho tsarovantsika menakavy foana zany zay zavatra zay zany tokony ho tsarovantsika foana le tenin'ny Charline andray mandeha mbola sakafo intelo isan'andro dia tadidio indray dia tenin'ny ranabavy Gisèle zay hoe mbola tsy tafaverindalana andro fa mbola ity mijoro isan'andro mandra-pahafatitsika dia andao tsiaro an'izany foana raha mbola tafajoro amin'Andriamanitra fa fahasoavana izany alleluia mankasitraka anareo amin'ny hira minuit fa tsy 23h dia minuit any aminareo fa 23h aty aminay tsara be le hira ny hafanana fa diso ve ny hafanana ny tiany marina tena tenenina fa tianao any 50 degré ozy izy mamay daholo ny rano enzana miaina amin'izany tsy tatindray aloha zany na dia tia mafana any amin'ry Rodriguez ndraiky manan-karenana io dia climatisé daholo ny trano sy ny toerana rehetrarehetra sy ny toerana le eny ohatra ny aty andafy ihany koa moa zany ozy izy ranabavy alleluia misaotra an'Andriamanitra fa dia nanome tanàra iarona ny mpampiasako maraina teo misaotra azy koa fa nomeny une journée de repos zanako landro any alohan'ny atrehan'ny demi-journée any bakarapitso alleluia vita somatsara koa ny asamandra rehetra fa teo amin'ny tanany fa teo ny tanany nitantana mianaka misaotra anao lehibe ihany koa Jesosy malala fa niaro ny disin'ny tontolo andro n'ilay faralahy kely sy ny kilasiny ray amanontolo ianao raha nitsidika ny collège ianarany amin'ny heritaony ianao alleluia voninahitra n'Andriamanitra rery ihany raha sitrapon'Andriamanitra dia mandarika eny amin'ny linatsika mandarika eny amin'ny lina amin'ny lahady fa misy zavatra leo fa ny akaiky ny toerana misy andry lina any amin'ny lahady raha tsy miova ny programmako amin'ilay olona mananana tamin'ilay teo fa minuit daholo no mivadika 21 juin ny ino izy ity 21 juin nivadika etentsika fa mitovy ny lerantsika Gisèle mitovy ihany lerantsika ny Gisèle samy amin'ny 22h daholo zao any amin'ny Gisèle zay ty aminay ary efa maty ve izy io fa mbola mika efa maty ka efa nodimandry efa elaela izy ry tompoko labarisy tompo lera teo alleluia aty dia anaty zaka ivelana mafy loatra ny hafanana izy $100 raha aloha tiako mangatsika zay mafana be
rehefa le tena mangatsika kongeretika tena sepotra anao am'le akanjo be dia miditra anaty tomobile anao tena manao ohatr' izao mihitsy amin'le rehefa le tena mangatsika loatra ny andro. Tsy mahazaka fananao ny lina. Fadana Jesosy zany tsika rehetra lanton'irina Liban dia lanton'irina Marisabina Madagasikara. Misaotra an' Jesosy fa tonga soamantsara ny entana nalefako avion ho an'Andriamanitra rehetra ny voninahitra ho izy zanabavy iam. Alleloia. No éléphant tout France tahian Jesosy. Jesosy mpanresy misaotra an' Jesosy ny amin'ny fahasalamana ny menany menakavy kely dia voary tamin'ny loza maro dia teraina Jesosy. Alleloia. Sarindra rahaingo Madagasikara tonga soa misaotra betsaka an'Andriamanitra izy koa Daniela fa mbola nomeny tombonandro fahavelomana izay sady nahita fity be tamin'ny mpampiasa fa albeony izy tamiko dia nividy pizza amin'ny alasiny ankonako izy anio sady asako tokony vita 18h dia 16h30 dia efa nasian'ny mpampiasa nody le karama complet. Alleluia. Dia raina manakariva Jesosy voninahitra an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Ko Daniela. Alleluia. Misaotra an'Andriamanitra izy fampirazana kadapa fanarovany tamin'ny loza maro samihafa dia nomeny hery sy tanjaka sy fahasalamana lamba ny tontolo andro efa na dia mafanabe azy ny andro 50 degré tamin'ny atoandro. Betsaka ny trano may ny hafanana tena enjana zany le 50 degré zany ry havana. Hitako mihitsy hoe olona 700 maty tany Lamaiky iny. Ahoana ny iainana amin'izany. Ilay zao aty farafabetsany 35 ngambana. Mba betsaka indrindra taty amintsika ngamba amin'ny 37 sa ahoana ry havana. Mbola tsy tonga 40 degré zany ary taty. Enjana zany. Maherezy nareo any. Aloha indray mijanona ohatrany zao misy tombony le nareo mijanona ohatrany midy amin'ny matrano satria alefa ny clim. Misy clim nefa any aminareo. Misy an'le rivotra mangatsika be iny kosa ngamba mba milamindamina ohatrany. Misaotra an' Jesosy efa tamin'ny alina omaly dia efa diva maraina le vatok narary tampoka dia tsy nahita tory mihitsy izy dia rehefa noetoka mivavaka izy sy nametraha tanana dia efa vita mivavaka dia niafana ny marary. Niafana marary azy no sady tonga dia natory be izy dia voninahitra n'Andriamanitra rery. Halleluia. Mahafinaritra zany. Tahiny tompo foana ny mpametra tanana hosoran'Andriamanitra hatrany hatrany. Andeha voaka amin'ny patronko tamin'ny maraina fa niverina vany ny bolamena sady tsemboka be 50 degré izy ny hafanana androany. Tena enjana aloha. Alleluia. Alleluia. Misaotra an' Jesosy mbola tiako mihoatra ny teo aloha ianao tsara koa zany. Alleluia. Mahafinaritra zany iam. Misaotra an' Jesosy mbola nomeny fahasalamana sy hery-tanjaka lamina tsara ny tontolo andro. Alleluia. Amen. Alleluia. Misaotra an' Jesosy fahasalama tsara izay lamina tsara ny tontolo andro izy elana miarina ena sady tahiny tompo elany iaina. Ay mitovy daholo ny fety de mera sy ny fety de père ny tsy itovizan'ny ansiny aty. Ay fa raha oviana nareo ny fety de père dia oviana ny fety de mère. Any amintsika no azo lazaina hoe tena climat azo iainana tena marina izany. Efa arivony maty tena loza enjana be. Efa mazava hoe pizza ny tianao tenenina ka efa mivakiko teo hoe pizza le izy. Aherezy nareo any amin'ny hafanana be any. Trop be ny hafanana oligaran'Orso. Tahiny Jesosy pastera misaotra zahay fa voaray fixa asako lasa CDI nanomboka rabitsy. Halleluia. Tsara zany. Nahazo contrat CDI zany raha ny asany. Tahiny Jesosy dia tombo ampitomboin'Andriamanitra hatrany anie ny toerana misy anao ampiakariny foana. Halleluia. Tahiny ny asa mandraranao azy sy ny tokantranonao rana ny asany. Ato an-trano zao manao akanjo ba satria tena mangatsika ny clim fa ao tokotany 51 degré. Misaotra an'Andriamanitra. Izay ao mahatsara ny aina aminareo mba misy zavatra mifanaraka amin'izy misy clim ara-dalàna. Nisy isaky ny efitrano. Halleluia. Josy Rodriguez. Eme manamby soa France tonga soa. Magaga mbola ihany zareo mivavaka na dia efa zany aza ny maty. Ozy izy dia tojo marina mihitsy zany. Ka ny zareo le fanompoana tsy dia mitovy amin'ny antsika. Tsika mandeha amin'ny fahasoavana. Tahiny Jesosy daholo tsika rehetrarehetra. Raha voaka ny tokotany dia mitondra lapoaly sy menaka mikarakara atody dia masaka vezivezy tena manina fa zany hoe tsy vitana mahandro sakafo tokoa zany 50 degré zany le olona. Ozy izy lavely tena hijerena Jesosy
ary ho azy reny ihany ny voninahitra fa mbola narovany sy nome fahasalamana hatrany tamin'ity tontolo andro ity ary zao mbola navahany afaka iaino ny fetin'izao. Halleluia, amen. Toy zany zay Jesosy aloha mafana be zay mangatsika be. Halleluia, tahin' Jesosy tsika rehetrarehetra. Zay ary noely zao tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra mpandrotsika ny lalahintsika Alain. Halleluia, Zoky Alain. Izy ihany hitondrazika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany eo ampandrotsika izy fa hamaky ny fihizona vavolombelona ny Mariela Lilotsika Rodina. Halleluia, voninahitra an'Andriamanitra izy fa mahafinaritra be ny tontolo andro fa tsy aretin'ny patronko mivoaka satria izy ireo moa mba matahotra ireo polisy dia nefa za tsy misy tahotra fa zamba dia mifindra aminjareo ny tahotra saotran'i Jesosy. Ny patron izany matahotra fa Rodina tsy matahotra satria manana an' Jesosy. Halleluia, amen. Zay no ela ndao ry ampandrotsika lala Zoky Alain hitondra ny tenin'Andriamanitra fa mivoaka ambaravarana dia ohatran'ireny mihevoka ireny ny hafanana eo amin'ny tare marina mihitsy zany. Tompo Zoky Alain ary misaotra anareo rehetra nijory vavolombelona na ame voninahitra n'Andriamanitra misandratra eto Andriamanitra. Tompo ary lala Alain anao avy hatrany ny fitenenana. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy po amintsika tsirairay avy izay tonga amin'izao vavaka fiambenana izao. Tahin'i Jesosy pasteur Menakavy. Raisiko fifaliana lehibe eo ary avana malala ny tondra ny tenin'Andriamanitra amintsika eto anio. Ka ny tenin'Andriamanitra dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Joba toko voalohany iray manontolo. Joba toko voalohany iray manontolo. Somary lavitra ity toko voalohany ity fa fitokitiniko amintsika. Ka ny soramandry dia mivaky toy izao. Ny amin'ny toetrin'ny Joba sy ny fizahan-toetra azy voalohany. Halleluia. Eto tsika ry havana malala dia hijery tantarana lehilahy anankiray tena hoe tian'i Jehova. Tsy izy zany fa i Joba. I Joba moa dia lehilahy marina sy mahitsy ary tena natahotra an'Andriamanitra ka nifady ny ratsy. Nanana zanaka maro i Joba no sady manan-karembe mihoatra ny zanaky ny tatsinanana. Ty Joba ty ry havana malala amin'ny mahalehilahy marina azy dia fanaony ny fanatitra dorana ho an'ny zanany avy ho an'ny zanany avy. Rehefa avy manao fanasana ny zanany fandrao nanota ka nandao an'Andriamanitra tao am-po ny zanany. I Joba dia nanana kalite tsara sy miavaka sady tsara fanahy koa izy no tia manampy sy miatra ny hafa. I Joba ry havana malala dia anisan'ny lehilahy iray nirehan'ny Andriamanitra fatratra. Ary ny zavatra tsy fantatry Joba ry havana malala, aikany Satana mivizivizy sy mijery sy manara-maso teny foana, ka rehefa mivory ny zanak'Andriamanitra dia mba eo koa ny Satana. Ka rehefa nifampiresaka i Jehova sy ny Satana dia miresaka ny Joba mpanompony izay tena anisan'ny nanan'Andriamanitra toky sy antoka fa tsy hivadika aminy. Fa i Satana kosa ny velom-pelonana satria nahita fa i Joba dia nanan-karembe no sady nitahin'ny fiainana ka natonga ny Satana nihevitra fa ny amaron'ny arena no nitiavan'ny Joba an'Andriamanitra ka natonga azy ny teny hoe tsy anao va no nanao fefy manodidina azy. Ny tena nderen'Andriamanitra tokoa i Joba ny amin'ny toetrany satria izy no naneho ny fonon'olona marina ka navela no sedrain'ny Satana araka ny fanomezan-dalana an'Andriamanitra dia navela no kitiany devoly izay rehetra ananana afa-tsy ny hainy ihany no tsy ananany devoly fahefana. Ka teto dia niaritra ny faravan'ny ireo fananany Joba ary koa ny fandringanana an'ireo zanany izy. Teto ry havana malala dia nararirary azy indrindra no tsapan'Andriamanitra azy dia ny zanany zany. Iza moa tsika no tsy mahararirary ny zanantsika rehefa misy manjo azy. Nefa i Joba teto ry havana malala dia tsy nanome tsiny an'Andriamanitra, mbola nanandratra fisaorana ihany ary izy. Ny anarana hoe Joba ry havana malala dia avy amin'ny fizahan-toetra nataon'ny Satana
azy mba hijerena na atoky an'Andriamanitra trany izy na tsy. Tena mahavariana ry havana mahalala teto ny teopony Joba fa mbola naneho ny fitiavan'Andriamanitra, naneho ny fitaovan'Andriamanitra foana na dia efa niala taminy ary ny zavatra rehetra. Ny Andriamanitra tokoa ry havana mahalala dia miandry antsika mba hanana teopo tahaka ny Joba amin'izao andro faran'izao. Ry havana mahalala dia tsarovy mandrakariva fa ny devoly dia mijery sy manara-maso akaiky ny fiainantsika kristianina izay mitandrina ny famarinana. Ka amin'izao vanim-potoana izao mihitsy tsika no tokony hirehatra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Misy fotoana Andriamanitra ry havana mahalala mizaha toetra antsika. Jerevana Andriamanitra hoe atraiza ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Mety ara-boly izany, mety ara-materiel, mety ara-nofo mihitsy ny azy. Kanefa izao no tsarofo fa tsy manary antsika Jehova fa mba tia irehireny amintsika eo ihany koa izy eo anatrehan'ny devoly. Ka ninona zavatra lalovana dia aseho io fa olona mahatoky eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Porofoy amin'ny Jehova fa tsy vadika aminy ianao ka hivady ny ratsy ary andeha amin'ny fatahorana amin'ny tahaka ny Joba. Dia eto ry havana mahalala itsory vavolombelona aminareo. Tsara havana mahalala taloha dia anisan'ilay voafatotra ny fiaina izao tontolo izao. Tena hoe voafatotra nandeha an'izao liba tamin'izao fiaina izao tontolo izao. Tena nisotro, tena nitety an'ireo karazana bara ireo mihitsy ny ary tena voafatotra e. Dia misy zavatra anankiray izay havana mahalala nikasoan'Andriamanitra dia teo vao nitototoa ny tady an'Andriamanitra. Dia tena hoe ny tady an'Andriamanitra nitetitety karazam-piangonana dia teto n'ity andramoko izao aty tena teto nahitako an'izany hoe Andriamanitra izany. Dia nisy fotoana moa ry havana mahalala taloha tsy natory mihitsy teo amin'ny fiainako. Rehefa maty fotsiny i Mosandro dia mahatsiaro fijaliana, tena mahatsiaro fijaliana tena hoe alina indray ny andro. Mipaka ny amanomboka amin'ny 7 alina ka hatramin'ny 5 maraina, tena hoe ampijaliany devoly hoe tena tsy matory mihitsy fa ankehitriny kosa ry havana mahalala raha hoe nanompo an'Andriamanitra, tena hoe nanompo an'Andriamanitra tena matory am-pilaminana, tena hoe milamina. Tamin'izany ary misy sedram-piainana mihitsy. Misy fotoana vao nanompo an'Andriamanitra tena hoe tsisy teo am-pelantanana, tena tsy nanana, tena niala daholo ny zava-rehetra teo am-pelantanana, tena nanohanina ary tena hoe teny hoe tena taditady, tena hoe zara faninana. Fa ankehitriny kosa rehefa nanompo an'Andriamanitra tena niadana, tena nihinana mivady aman-janako, tena hoe niadana, tena nihinana, natory am-pilaminana, tena aleluia be. Dia za izay mitoly anareo izao, tena niaina ny taona fiainana izao tontolo izao, fa ankehitriny kosa ry havana mahalala vao nanompo an'Andriamanitra dia nisokatra amin'ny fiainako. Dia izay ny fijoroako vavolombelona dia voninahitra an'Andriamanitra irery ihany. Aleluia, amen. Aleluia. Sorabetsaka ny alaintsika tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay noentiny tamintsika teto izay. Andriamanitra manankaream-pahasoavana ny amaly fitianao mitombo-ositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany rahalahy dia mahireza foana amin'ny asan'ny tompo fa zava-dehibe ny toriteny, zava-dehibe ny asan'Andriamanitra izay ataonareo. Za mivavaka ao anareo tahian'Andriamanitra foanany ho ambinina amin'izay rehetra atao dia fanatera amin'ny ankonanao. Aleluia. Hiditra amin'ny famelabelarana antsika. Androany aloha misy tonotaona mahafinaritra be, misy anniversaire androany. Izy ary no mba mahafantatra. Aleluia.
iza mba mahafantatra hoe mankalaza anniversaire inontsika androany amin'izao fandarantsika izao. Misy zavatra raha izay ankalazaintsika feno herintaona androany. Halleloia. Akamatatra kely zay misy zavatra iainantsika eto isan'andro feno herintaona androany zany zavatra zany. Dia misaotra an'Andriamanitra tsika aloha mba hiandry ny valiteny avy aminareo. Halleloia. Gamaliel Gamaliel zany efa ela be zany. Gamaliel efa tamin'ny 2020 tsika nanao Gamaliel. Baptiste Fity tsy anniversaire ny Baptiste Fity satria Baptiste Fity efa tamin'ny 2021. Fa dia reo soratanareo Tojo Rodriguez izao fa nafantatra teo Soki Sandriana. Halleluia. Famotinana soratra. Misaotra n'Andriamanitra tsika ary misaotra ny mampionona fa feno herintaona androany ny nanaovana ny fitana soratra. Famotinana soratra rehefa vita ny toriteny mbola tsy fizarana fahatsapana. Fizarana fahatsapana indray mbola taty arintsika vao nanao izy natadidiny andro nanovoantsika fizarana fahatsapana ohatra itenenina Nasilay am'izay io. Ny fizarana fahatsapana ny fijonao vavolombelona melohan'ny toriteny reny zao mila tadiditsika zao ohatra ho viny reny nanomboka dia mba hisaorantsika n'Andriamanitra izy fa isaky ny mafeny taona anankiray tsika. Halleluia. Amen. Fa dia tena feno herintaona androany ny fizarana fitana soratra izay tena hisaorantsika mampiona satria manampy be zao misy olona miresaka amiko any Madagasikara any moa sarotra ny resaka connexion. Rehefa sarotra ny connexion dia tsy mba afaka mamaky antony mijery antony vidéo tony izy fa faly be amin'izay izy rehefa nahita an'le fitana soratra dia vao mifoha izy maraina dia ino ny vakiny dia ozy ino mihitsy izy ohatra hoe sakafo hohaniko ohatran'ny hoe rivotra iainako mandritra ny tontolo andro. Dia misy fotoana raha vao tsisy iny mampionina dia misy olona any miteny hoe ndry tsy nisy le izy androany dia mangasiasy kely aho izy fa tsy nisy le izy androany. Mivavaka ho anao zay mampionina atao foana toy izy foana. Misy zavatra mahafinaritra be moa ato asehoko anareo. Nisy nanao cadeau mampionina zao le izy taro io soratra hoe famotinana 2023 famotinana soratra. Dia ty zao ty boky ty zao septembre sy octobre. Dia ity indray janvier sy février 2024 mahavita nanao an'izy ity. Dia ity fitana soratra novembre sy décembre. Misaotra ny zandry iaina zany nanao an'reto boky be reto tena mahavariana na imprimeny tsirairay avy isaky ny fitana soratra isan'andro. Dia tena hoe ato zao raha jerentsika zao tamin'ny mamaky ohatra fotsy tamin'ny larobia 1er février 2023 dia zao le fitana soratra titrany toriteny zay tandremo ny fonareo. Dia fitana soratra live tamin'ny alatsinainy hatramin'ny zoma obolina 4-23 Salamo 119-11 Matthieu 15-15 zany no afaka fanomboana tamin'izany androany Suzelle toriteny maheno soa namelabelatra zako afaka amin'ny firenena Lovlitina mahafinaritra. Misaotra betsaka ny zandry iaintsika fa tena navita zavatra tsara izy boky be ohatra zao tenareo io reny boky be sady plastifie tsara ara-dalàna mihitsy dia misy sariny mampionina dia misy ny logo Akiradio tena tsara be mihitsy ty zavatra nataony aina cadeau ty. Dia Andriamanitra ny amaly fitiany aina fa tena mahafinaritra be mihitsy le izy. Angataka amin'Andriamanitra tsika mbola men'Andriamanitra hery sy tanjaka foana mampionina vita afaka tota ve afaka totako amin'ny tany ty raha ilainy Suzelle mety afaka tota ihany ve izy ty ahoana moa tsy ho afaka rehefa ho atao fa tena marina tokoa izay tenin'ny Suzelle zay ny tena tsara zao raha mba toa tena hoe fanarahantsika mihitsy ny apresiantsika mihitsy zandry iaina dia mbola vitany iaina ny taty ariana dia mijanona ho souvenir ohatra zao dia tena atota tokoa le izy dia afaka zaraina aminareo
ty hoe moa dia ho akana vola aminareo fa ohatra zao hoe le nanatotan'le izy fotsiny no sy ny fre mandefa azy no alohany tsika tsy manao fitadiavam-bola zany sanatria mivava tory fa ilaina tokoa ny fananana ty satria ato zao manampy be dia be le izy ato zany zao indrindra zany zao fa ny olona any Madagasikara mety faly raha manana an'ity satria ato zao dia mafy tamin'ny latsinainy 18 septembre 2023 dia zao ny titana ny toriteny misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy ka anjo mivanona ny amin'ny fahafatesana ny farany dia fitana tsoratra dia jaune toko 7/10 obolina 14/12 obolina 12/15 Joshua 24/24 Luc 13/23 sns dia voasoratra hoe ny vavaka fanomboana Miria toriteny Iaza sy Kapatsitsi dia vavaka firenena Iam tena marina tena misaotra ny aina ohatra ny te hidongy amin'ny aina zany raha tony zany mbola mba vita ny aina mbola mitoy halleloia hoe vita ohatr'izao daholo hono zany tsisy latsaka na dia iray ara ny fitonatsoa mety tena finaritra tena arena be mipetraka mihitsy mahereza daholo nareo mahereza mampionina fa tena ilainay na za koa ary mila ny fitana soratra iny ho an'ny olona tsy manana fotoana ary le izy dia tadidio fa mamaky an'iny olona le amin'ny maraina dia lasa te hihaino an'le izy hoe mahoana marina ary zany raha hainoana amin'ny vidéo azonareo ka dia tahin'ny tomponareo misaotra ny aina nanana an'izay toroan'Andriamanitra tolotsaina nanaovana an'izay boky izay dia misaotra mampionina koa amin'ny fanatanterana azy dia misaotra anareo rehetrarehetra dia miinvite anareo rehetrarehetra tsy nareo ato amin'ny groupe izay maharesy rehetra zany no misaotra ny groupe izay maharesy manao ny partage ny fintana tsoratra iny sady misy mahafinaritra be mihitsy rehetra fa le sary ataonareo tena mifanaraka amin'ny toriteny zaho zao rehefa mipartage an'izy dia sariko ny eo fa anareo tena mahita sary an'leo maro zao tamin'ny resaka le tamin'ny Ezekia iny dia nisy anankiray tamin'io tena nizara misy lehilahy mandoalika dia misy le taratasy misokatra mihitsy hoe mahafinaritra be le fanehoana avy aminareo ka dia ataovy tohizo miangavy anareo sady manasa anareo rehetrarehetra ihany koa izay mpijery ataovy mipartage fa misy olona angany ambadimbadika any rehefa no voavonjy noho ny zavatra ataonareo iny no mipartage ataonareo iny ka dia Andriamanitra ny maly fitiatsika tsirairay avy dia misoratra ao daholo mihitsy ny anarana ka misaotra aina Andriamanitra maly fitianao andraso aloha fa misy commentaire-nareo be dia be tsisy hitako intsony mars avril mai juin ivoaka tsy ho ela ohatra le boky taloha zany ivoaka tsy ho ela akitsika makasitraka indrindra makasitraka ny zokialainy tsika afaka tota iny dia zava-tsika hevitra mihitsy na ny fanatotovana iny dia nareo any Madagasikara manina andefasana isam-bolana angamba andefasana isaky ny firy volana ny aina zao manao 2 mois ny azy boky anankiray septembre octobre dia andefasasika boky iray ny Madagasikara dia boky mivelatra ao anatin'ny toerana fivavahantsika ao dia afaka pasipasy amin'ny olona izay mila iny sa hoana halleloia singa afaka manokanokatra zavatra ohatr'izany foana ho an'Andriamanitra rehefa ompontsika le izy dia mahita zavatra atao foana tsika rehefa tiantsika le asan'Andriamanitra mety andefasana ny amada halleloia afaka tsara mihitsy azo atao cadeau aman'olona mihitsy ary mba hampahery azy marina tokoa zany halleloia ao anaty boky ny anarantsika ao izy lovely tena mahafinaritra aloha le izy kosa za zany tena za zany zao ohatra mba tsy dia misy atao za satria mba milahady ariva iny dia mamaky an'ity dia jereko amin'ny tamin'ny talata 26 septembre 2023 ny titre ny toritenytsika dia ny zavatra tsy hain'olona dia hain'Andriamanitra dia iza no ny toriteny ary tsy misy le anankiray teo fa ny ndao madika izay zao ny toriteny Bartel dia ny vavaka fanombohana Lovely ohatr'izany le izy ny alakamisy 28 septembre nafono ilay vehivavy ho an'i Jesosy ny tsara indrindra ho tsarovana mandrakizay izay nataony iza no nitory an'izany zao iaina ihany no nitory an'izany dia Jonathan vavaka fanombohana dia Angelina vavaka firenena tsara be mihitsy ny tsara tena natao tsara natao ampitiavana be koa le boky dia mahafinaritra be azantsika hoe amin'iny fa lasa dia lasa ny fotoanantsika
misaotra rehetra nantotosa hitra amin'ny famelabelarana ary tsika hitra famelabelarana avy hatrany tsika Job. Halleluia. azo fetsety loatra avana mbola mahita tsara ve nareo zao azafady? ohatra tsy mamaly tsony ny aty amin'ireo toroka anankiray azafady. ay mahita tsara. Halleluia. Job ia moa ny dikany hoe Job dia dikany zany dia ilay miverina amin'Andriamanitra. Mahita sy mandre tsara pastera misaotra ny lina ilay miverina amin'ny Jehovah Andriamanitra indray. Ny soramandry ny amin'ny toetra ny Job sy ny fizahany toetra azy voalohany. Nisy lehilahy ray tany amin'ny tany Oza, Job nanarany, ary marina sy mahitsy izany lehilahy zany sady natahotra an'Andriamanitra ka nifady ny ratsy. Maninona kay ty lehilahy ty no voasoratra anaty Baiboly? Satria nisy zavatra nampiavaka azy. Nisy zavatra nampiavaka azy. I Job dia tsy mpaminany, i Job dia tsy mpanjaka, i Job dia tsy mpisorona, i Job dia tsy olo loatra nasy ianao ihany. Fa natonga ny Job anaovana chapitre anankiray dia satria nojereny ny mason'Andriamanitra, nisarika ny mason'Andriamanitra. Ary izy Andriamanitra soraty anaty boky io. Halleluia. Fa satria maninona? Marina sy mahitsy sady natahotra an'Andriamanitra ka nifady ny ratsy. Mety ozintsika hoe fihinana ve zany? Atao inona koa zany? Ilaina ve ny manana an'izany toetra zany? Dia te hiteny aminao ny valiny dia zao hoe tsy voatery ilainy zany. Tsy voatery ilainy zany. Betsaka ny olona eto an-tany miaina tsy ohatran'io, tsy ohatran'izany Job zany. Tsisy raha ny olona zany fahamarina sy fahitsiana zany. Ary tsisy olona, betsaka ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra ary tsisy mifady ny ratsy zany fa ny ratsy mihitsy aza ny atao. Dia te hiteny aminao zany hoe ny fanaovana an'ilay zavatra nataon'ny Job ireo tsy hoe maty ianao raha vao tsy manao an'ireo. Afaka velona ianao. Olona firy zao ny hitanao mpaniletsera an'Andriamanitra mbola velona. Olona firy zao ny hitantsika tsy mandeha amin'ny fahamarinana zany, ohatra hoe mangala bato, tsy mandeha amin'ny fahitsiana zany fa miolakolaka amin'ny bilibirika ny foana ary tsy matahotra an'Andriamanitra. Ny ratsy zany tena zany mihitsy fina voafono maraina dia manao ratsy parivan'ny andro. Fa i Job mifady an'ireny, i Job dia nandeha mahitsy teo anaty an'Andriamanitra. Ho jerentsika androany hoe inona ny ilanana zany, inona ny vokatra zany? Misy vokatra tsara ve? Misy zavatra azo antenaina ve ao ambadika zany hoe fandehanana amin'ny fahamarinana, amin'ny fatahorana an'Andriamanitra sy ny fifadiana ny ratsy ary ny fandehanana amin'ny fahitsiana rehefa malala. Ary niteraka fitoroná sy vavy 3 izy, 10 zany ny zanany. Ary ny fananany dia ondry amanosy 7,000 sy rameva 3,000 sy omby 1,000 ary briky vavy 500 ary mpanompo marobe, ka dia nanan-karena be mihoatra ny zanaky ny tatsinanana rehetra izany lehilahy izany. Nanan-karena mihoatra noho ny zanaky ny tatsinanana. Ao amin'ny tamin'izany zany efa misy mihitsy hoe reto karazan'olona reto zanaky ny tatsinanany reto manan-karena reto. Miliardera daholo. Taranaka miliardera. Ohatrantsika ny Madagasikara nge zao misy mihitsy karazan'olona amina faritra samihafa taloha zao ny tsy haiko. Fa ny olona avy any avaratra tany manan-karena ny Madagasikara. Manana mpanao vanila, mpanao girofle sy ny sisa. Tena zay taloha efa ela rehefa mivokatra ny vanila nareo any amin'ny varatra any dia zay aty Antananarivo manao midina miakatra ao Antananarivo nareo avy any avaratra tany taloha
mividy mazda tonga dia anakiroa ao amin'ny fiasananay tonga dia mividy mazda anankitelo dia entina makany Diego. Tena manana vidy karazana zavatra maro be ny Madagasikara any Antananarivo. Ohatra izany koa ny any faritra Ambositra iny misy atao hoe faritra Imady, izy any avy any Imady. Mahatata daholo, misy olona mahatata be koa any. Tsy haiko any amin'ny faritra any Antananarivo izany tena ohatrohatr'izay izany ilay izy. Avy any Imady koa izy izay la fa nanoratra ny any Imady koa. Mananamana avy any Imady mihitsy ahako vidy tômôbila ao aminay tamin'izany. Tsy haiko raha mbola any izay rangahy izay. Izany hoe misy izany olona efa karazan'olona efa mpanankaina fa ijoba mbola nanatombo tamin'ireny, nanana noho ireny. Tsy dia fahita matetika. Izany hoe olona tsy zanaky ny tatsinanana nefa manan-karena be ohatr'izany. Mbola teneniko anany ny antony rehefa avy eo. Ary fanao ny zanany lahy sy ny zanany vavy manao fanasana isaky ny androny avy isatranony. Dia nahiraka nahaka ny anabavy ny telo mirahalahy izy miara-minina sy misotro aminy. Ary isaky ny tapitra ny tsingerina ireo andro fanasana ireo dia naniraka Joba ka nanamasina ireny. Ary ny fomaraina koa izy ka nanatra fanatitrodorana araka ny isan'izy rehetra fa hoy Joba fandrao efa nanota ny zanako ka nandahan'Andriamanitra tao am-pony. Izany nataon'i Joba mandrakariva. Eritreretinareo a. Ary Angelina Diamant zany mahatata fa mody tsy miteny avy any Imady sady mbola mipetraka any Chine koa. Alleluia. Amen. Imady zany amin'ny faritra Ambositra any zany. Aloha i Angelina Diamant ny anoro azy anareo izy avy any. Alleluia. Jerenareo ny toetrany Joba. I Joba efa manao ny marina. Joba mifady ny ratsy. Joba sady marina no mahitsy dia matahotra an'Andriamanitra. Fa i Joba tsy nanao fanatitra ho an'ny tenany intsony. Fa nanao fanatitra amin'ny anaran'ny zanany. Fa inona moa zany ny antony? Matahotra izy ireo zanany sao dia manao fonso sao dia manao tsy mety anatrin'Andriamanitra. Any amin'ny toerana tsy hitany any dia ny fanatitra ny tonga dia ataony. Tonga dia fiarovana ny zanany amin'ny alalan'ny fanatitra ny ataony. Tonga dia manonona ny anaran'ny zanany eo anatrehan'i Jehova. Mariaba. Ny hevitra fa aty andafy aty amin'ny aty misy atao hoe Rue de Madagascar dia misy anaran-tanàna hoe Mandray. Tena ohatrany hoe Mandray ohatra hoe mandray fanasany tompo dia Mandray ny anaran'ny tanàna vao androany koa nahita azy. Izany hoe Joba zany ry havana tsy mionona intsony amin'ny fanaovany marina fa na dia ny zanany aza dia hifonany eo anatrehan'Andriamanitra na dia ny zavatra mety tsy hitany ataon'ny zanany. Tonga dia mitembatra hoe ninona Jehova nataony ireny. Raha mety nisy zavatra Jehova nataony ireny ka tsy mifanaraka amin'ny sitraponao dia izaho mifona eto anatrehanao. Dia mandoro fanatitra izy ho an'ny isaky ny zanany. Zany ry havana ny toetran'olona. Ary tamin'indray andro nisy zavatra mitranga zany. Eto dia teteny aminao sitina ny sainao amin'izay hoe inona no mety tombontsoa na mety mahasamihafa ny olona anankiray manao ny marina sy mifady ny ratsy ary matahotra an'Andriamanitra sy mandeha amin'ny fahitsiny. Any amin'ny tontolo tsy hita maso misy zavatra mitranga amin'izay andro. Ny hitan'i Joba dia ny eto an-tany, ny ondriamanosiny sy ny zanany sy ny vadiny sy ny fomba fanompony an'Andriamanitra. Ireny ny hitan'i Joba. Misy zavatra tsy hitan'i Joba mitranga ny tontolo any fa izao fotsiny ao an-tsainy, izany dia amin'ny fahamarinana. Andino ny fahenina, resaka zavatra ny amin'ny tontolo tsy hita maso tsika manomboka eto. Ary tamin'indray andro no ny avy ireo zanak'Andriamanitra iseto anatrehan'i Jehova dia mba tonga teo koa Satana tafaharo taminy. Ary hoy Jehova tamin'ny Satana, avy taiza anao? Dia namaly Jehova zanaka hoe avy nizahazaha teny amin'ny tany aloha, teny amin'ny tany ka nivezivezy teny. Fa hoy Jehova tamin'ny Satana, efa nandinika an'i Joba mpamompoko va ianao? Fa tsy misy tahaka azy ny ambonin'ny tany fa olona marina sady mahitsy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Io ilay voalaza tery ambony. Hitanao ry havana, ny olona anankiray mifady ny ratsy, marina sy mahitsy ary matahotra an'Andriamanitra
dia hitan'Andriamanitra. Tsy hitan'Andriamanitra ny olona fa hitan'Andriamanitra daholo tsika rehetra. Fa le tiako lazaina amin'ilay hitan'Andriamanitra, ifatohan'Andriamanitra ary ireharehan'Andriamanitra. Eto Andriamanitra dia tahaka mirehareha amin'ny Satana mihitsy manao hoe ao hitanao ny zanako, hitanao Jehova, ao na fahitanao azy. Mirehareha. Tena ny reharehan'Andriamanitra izany Job izany teo anatrehan'ny Satana. Ary inona tokoa zavatra mitranga? Tena hitan'ny Satana tokoa ka izy. Ary fantatry Satana amin'ny atsipiriany. Hainy tsy enjery. Satria izao no navariny Satana amin'ny 15. Ary Satana namaly an'i Jehova ka hoe moa tsy fanantenany zavatra va nataoran'i Job an'Andriamanitra. Fantany nisan'ny fananany. Hitany tokoa Job. Saingy izao misy zavatra miafina amin'ny Satana ihany eo amin'ny Job. Misy zavatra miafina amin'ny Satana. Hitany isan'andro, vao isan'ny biby fiopony. Fa tsy ananany akse ny fony. Tsy fantany izay tena ao am-pony. Hitanareo manao tazan-davitra. Dia diso ny information ananany. Dia diso ny fandinihana ataony. Satria izao mba tenenina, izao mba takatry ny sain'ilay devoly, ilay devoly ngery avana kely saina e, ary tsy mahatakajavatra. Izao mba tenenina, tsy fanantenan-javatra va nataoran'ny Job an'Andriamanitra. Nefa tsy izany no marina. Ny devoly dia mieritreritra fa raha manan-karena be ohatran'io Job, dia ireo ny anomponin'Andriamanitra. Dia tena diso anefa izy. Jehova irery ny mpamantatra ny fo, mpandinika ny fo ary mpamantatra ny fo, ry havana malala. Ny devoly afaka manao jery todika, afaka manao jery lavitra. Fa maninona ary ny devoly tsy afaka mahafantatra izay ao am-pony Job, satria izao. Ianareo 10:10. Tsy anao ihany va? Nanao fefy manodidina azy sy manodidina ny tranony ary manodidina izay ananany rehetra. Notahinao ny asan'ny tanany ka maninika ny tany ny omby aman'ondriny. Hitanareo ry havana? Te anatona ny devoly, te anatona ny Job ny devoly hamantatra ny ao am-pony. Inona ny tena ao ambadika izao fanompony Job izany? Fa tsy fantany. Satria tsy afaka manakaiky ny Job izy. Misy fefy manodidina. Halleloia. Verina amin'ilay fanontaniako taminao teny ambony manao hoe tsy maintsy voatery ve anao marina sy mahitsy sy atahotra an'Andriamanitra ny fadiny ratsy? Za mitenao tsy voatery. Afaka tsy manao an'izany ianao. Fa ny tombony amin'ny olona manana an'ireo toetr'ireo dia misy fefy manodidina. Halleloia. Hoy ny Salamo 4:8, fa ny anjelin'i Jehova mitombo manodidina izay matahotra azy. Vakiako. Salamo 34:7. Ny anjelin'i Jehova mitombo manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Ao aorianan'io moa dia ny teny fanevantsika andramoka izao fa tsara Jehova. Amen. Io kay mahatonga ny devoly manao tazan-davitra fotsiny dia mitsara ny Job ivelany izy fanantenany zavatra fa tsy hitany mihitsy ny fony Job tena tian'Andriamanitra. Tena tian'Andriamanitra ngerana ny fony Job. Hatrany anatin'ny fony lalilany. Ohatra ny mahita ny Job izany ianao mieritreritra hoe ohatra ny hoe ahoana moa izany le devoly mieritreritra an'izany. Inge le arena ny tiavan'io anao Jehova. Fa tsy fantatry ny devoly fa tsy izany no marina. Tena tian'Andriamanitra. Na manan-karena Job na tsy manan-karena izy mihitsy nefa nandeha ho lehilahy marina sady mahitsy. Lehilahy marina sady mahitsy izy aloha natahotra n'Andriamanitra sy mifady ny ratsy. Vao voalaza fa mifananany dia izao tsy voananan-karena. Ny fitahiany Jehova ngeravana amin'ny mahampanankarena. Izany hoe tsy hoe nanan-karena vao nanao marina sy nahitsy, fa nanao marina sy mahitsy sy ny fadiny ratsy natahotra n'Andriamanitra izy aloha dia hoy ny tenin'Andriamanitra fa katsao fotsiny ianao mifanjakatra sy ny fahamarinana dia hanampy anareo ny zavatra. Dia nanampy any Job ny zavatra rehetra fa ny devoly tsy mahalala an'izay. Devoly tsy mahalala an'izay. Satria manino ny devoly tsy afaka manakaiky any Job, tsy afaka halala ny bitsiky ny fony Job, tsy afaka hita izay ao am-pony Job ny devoly satria tsy afaka manatona. Jesosy irery manana akse amin'ny fontsika e.
mahafantatra ny ao anaty voamalintsika no tenena zany hoe tsy mijery nitsanganana ntsony Andriamanitra fa ny fony jereny. Alleloia. Ianareo zao mety ohatra misy aminareo zao misy hoe inona ary mahatonga ny tiranahy ty eto foana isan'andro, io ngamba te anakarena be, io ngamba te ho miliardera, de manompo an'Andriamanitra eto foana, de afaka mieritreritra an'izay zao le olona. Fa le olona tsy mahafantatra ny atao-poko mihitsy, tsy fantatra le olona fa tany amin'ny taona maro lasa tany efa nisy voadiko tamin'i Jehova, ozy aho matsy an'i Jehova, zao Andriamanitra. Raha ataonao afaka amin'izao problème izao, de zao tsy nangataka ninina hafa ntsony ny ho afaka amin'le problème nangatahako, io mampionona vavolombelona. Fa zaho Jehova raha afaka amin'ity olona ity, de zao amin'ny androko sisa rehetra anopoko anao. De disevitra zany zao mieritreritra io zao mody mivava manao ny fandarany foana de efa te hatory sy marary fa te ho miliardera. Nafahan'Andriamanitra tamin'ny trosa miliara koreavana. Nafahan'Andriamanitra tamin'ny ady tsaina ohatry nazo andralahalainy teo, rahalahalainy raha mbola tsy matory amin'ny alina, hatramin'ny 5 marina tsy mety mahita tory. Fa orina ke zany ry havana. Tena nalainy nangalarany devoly nge ny toromasondralahalainy. Ohatran'le vehivavy anankiray atao hoe Marilyn Monroe, nangalarany devoly ny toromasony, vola misy ny laza sy ny voninahitra nanana fa toromaso tsy ananana. Jereo ny tantaran'ny Marilyn Monroe fa tsy mahita tory de hoanina de nafaty azy efa tena leo an'le tsy mahita tory de hoanina natao be dehibe, natao be dozy be ny somnifera le fampatoriny de natoritofatsy ny fotsoma ndraiky. I Jova tsy fanantenan-javatra nanompon'Andriamanitra. Fa raha fanantenan-javatra nanompon'Andriamanitra tsy afaka nireharehan'Andriamanitra izy. Andriamanitra zany tsy mirehare mialatsiny amin'le fiteny amina soavaly be tongotra. Misy toa manao PMI be soavaly be tongotra be fa aza mifidy an'io. Fa Andriamanitra matosa ny rehare de fantatr'Andriamanitra. Matoky valeur koa Jehova ry havana. Alleluia. Ary fantatr'Andriamanitra fa azo irehariana. Io izy tsy fanantenan-javatra ny vavana io. Tsy anavana nisy efa manodidina azy sy ny tranony sy ny manodidina rehetra hitanareo. Fantatry ny devoly te hanantona an'izao. Efa ela ny devoly te hamotika ny Job io fa tsy afaka mijery ihany ny azony atao satria misy fefy manodidina, tsy manodidina azy rery manodidina ny tranony, manodidina izay ananany rehetra. Tamin'ny sabatsika nivavaka nanisy an'io fefy manodidina io. Nangataka an'io fefy manodidina io tamin'ny sabata moa tsika tao anaty commencement tsy diso ahako ny nanao an'izay. Sa tamin'ny toriteny tamin'ny zoma tsy tadidiko tsara tsony. Afaka miaina amin'izao ny olona, afaka manao ratsy ny olona. Fa ny tombony amin'izay manao tsara, mifady ny ratsy, atahotra an'Andriamanitra, mahitsy sady marina, dia asian'Andriamanitra fefy manodidina. Irahan'Andriamanitra ny anjely anodidina. Tamin'ny sabaty iny kay, sotra koa tany lahy. Alleluia. Ozy izy devoly, notahinao ny asan'ny tanany ka manenika ny tany ny omby aman'olona sady efa mivoty any ny fony Losifera amin'ny iny dia mbola manan-karena ihany. Fa injiro ny ny tananao izy ka tendreo izay ananany rehetra raha tsy andahanao eo masonao azy izy. Zay zany no mba zavatra teny devoly fantatro ny ozy izy arena ny vavahany eo aminao. Fa isory aminy ngereo ahitanao anazy mandahanao toy izy Jehova. Indreo atananao izay ananany rehetra fa ny tenany ihany no aza nijiranao ny tananao. Ohatrany tsy teo ny voahan'ny Satana satria nahazo baiko, nahazo alalana. Tonga dia mipotehany amin'izay ny fiainan'ny Jehova. Tena teneniko andro raha mamaky ny andiny tsy te hamaky an'ilay izy koa raha maneniko amin'ny andiny 7:10. Hatrany amin'ny andiny 7:10 dia tsisy afa-tsy fahoriana nazo an'i Jehova. Maty ny zanany mipotika ny arenany na dia ny tenany aza feno vay. Zany hoe tena nanalany devoly fony rehetrarehetra mihitsy tena ndao rehefa nahazo alalana dia teraka fa rehefa ny devoly tsy manana afa-tsy nieritreritra ny hamotika sy handraba sy handringana sy hamono dia tena mipotehany.
ary havana malala. Ny zavatra nitranga dia izao: diso hevitra ny Satana, diso hevitra Satana. Satria ny pitihany amin'izay ilay zavatra rehetra reo nge ny anomponina ao an'ny Jobanao hoe teo areo sisy ny Andriamanitra hitanao an'izany. Efa teo potika ny arenany, maty ny zanany, ny vadiny sisa no nijanona taminy, ary vady tsy mba vady anohana. Ahoana izy ny tenin'ny vadiny Joba ny amin'ny Joba 2:7, ary ny vadiny taminy: mbola mitana ny fahamarinanao ihany va ianao? Hitanao zany olona tena fanatin'ny fahoriana sy tsy mananana ninina tsony. Vadiko boribory ary mbola feno vai ihany koa misy tavenina. Mbola nampatsivy ny vadiny hoe mbola mitana ny fahamarinanao ihany va ianao? Zany hoe mbola nanina azy zany Joba. Mbola marina sy mahitsy sy natahotra n'Andriamanitra ary ny vadiny ratsy. Diso Satana. Hoy Satana ary tsy marina kay ny teniko. Ahoana navaliny Joba ny vadiny? Hoy izy vadiny: mbola mitana ny fahamarinanao avy ianao, mafoiza n'Andriamanitra ianao dia ho faty. Inona tsony atenena aminao? Fa hoy Joba taminy: tahaka ny tenin'ny anankiray amin'ny vehivavy adala ny teninao. Mony soa ihany va no resika avy amin'Andriamanitra, fa tsy ny ratsy koa. Tamin'izany rehetra zany dia tsy nanota tamin'ny molony Joba, na dia ny molony aza tsy nanota avy. Na ny sainy na ny fony tsy nanota tamin'Andriamanitra. Mbola nekeny Joba ihany hoe mbola avy amin'Andriamanitra. Fitopolo taona Joba no tratran'ny problème io. Betsaka ny olona manontany hoe hafiriana ary no naharetan'ny fahorian'ny Joba io. Nareo zao mieritreritra hoe hafiriana nisy andreo. Tao anatin'ny hafiriana no nitranga ireo zavatra rehetrarehetra zao. Ilay andro dia ninona sy nisotro divay tao an-trano ny zokin'ny lamatoa any 1920 ary nisitraka tonga tany amin'ny Joba ka hoe niomby ny asa ny biriky vavy nalasana teo anilany dia namely azy tampoka ny sabeanina ka namabo azy sy ny ankizy lasy ka nasiny tamin'ny latsabatra ary zary ihany ny afana nandositra. Dia nitoy vakana be mihitsy ilay problème teo amin'ny fahafitopolo taona no nitranga ireo zavatra. Inona ny nataon'ny Joba? Ny nataon'ny Joba dia tsotra: ny toy nandeha tamin'ny fahamarinana, nahitsy, marina, natahotra n'Andriamanitra ary ny vadiny ratsy ihany izy. Sotra ny tozina mary, tozina eretra anatin'indray andro ireo zavatra no nitranga. Ny total ny faharetan'ireo problème ny Joba rehetrarehetra zao dia amam-bolana vitsivitsy, tsy ampy herintaona zany. Eo amin'ny 20 volana eo 10 volana rahabe indrindra no ny fandimbony tranga ireo problème ny Joba ireo. Tsy ampy herintaona. Nisy tenin'ny Andriamanitra nge ravana malala Andriamanitra. Raha dia volony Andriamanitra nataony 30 taona ny faharetan'izany. Hoy ny ten'Andriamanitra any amin'ny Korintana faharoa, hoy Paoly, Korintana faharoa 2:7-7. Fa ny fahorianay dia maivana, izay vetivety foana dia mainka miasa fatratra indrindra ka matateraka amin'ny voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay. Ahoana kosa izy ny bokin'ny Petera? Ny Petera 1:5-10. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay ao Kristy, rehefa niatitra fahoriana vetivety anareo, dia izy natateraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo koa. Alleluia. Andriamanitra raha namela ny devoly hikitika ny fananan'i Joba sy zay rehetra nanany ankoatra ny ainy,
tsy nameran'izany koa zavatra oela ary na dia zao fahoritsika zao any ravana fahoritsika manompo an'Andriamanitra miaina fanenjehana sy fanirikiliana ozy ny tena hoe no hafanganana izany noho ny olom-boafidy mba tsy ho reraka ny olom-boafidy mandalo adytsika fa raha ny aditsika herinandro io no ataon'Andriamanitra 5 taona verin-dalana tsika nefa ratsy fa ozy Andriamanitra tsy hampitondra zay tsy zaka zany ahako tsy hampitondra zay tsy zakany ahako dia nataon'Andriamanitra fotoana fohy izany fa zao nataon'Andriamanitra fotoana fohy mba hahafahana hanana faharetana mba hahafahana miaritra tsisy olona afaka hiaritra zavatra 100 taona fa oriana foana ihany ozy Andriamanitra hoe volana vitsivitsy andro dia voly inona ny zavatra nitranga atao anatin'izay naharitra i Joba naharitra ny fizahan-toetra i Joba izy tia tena Andriamanitra anankiray izy jery bokin'ny Jakoba Jakoba toko faha Jakoba toko faha 5:1. Indro ataontsika fasambatra izay efa naharitra efa renareo ny faharetan'ny Joba ary efa hitanareo ny farany nataon'ny tompo taminy fa miahatra indrindra ny tompo sady be famindrapo aferiko ino ataontsika fasambatra izay efa naharitra efa renareo izy ny faharetan'ny Joba ary efa hitanareo hoe ny farany nataon'ny tompo taminy inona ny faran'ny Joba voalohany indrindra anisan'ny olona nalaza nitovy tantana tamina lehilahy lehibe tao amin'ny baiboly Joba tsy noho ny arenany ihany raha atao ny fandinihana dia ny tanjaka ara-bola sy araka toe-karenan'ny Joba dia mitovitovy tamin'ny endry Isaka sy ry Jakoba sy ry Solomona fa voasoratra takintsika maky boky amin'ny Ezekely tombony voalohany resaka ny tombony faharoa tsika rehefa ao Ezekely toko 7:1 efa ditsika Ezekely toko fa 7:1 andininy fa 7:1 andininy fa 12 ka hatramin'ny 7:1 Ezekely 7:1 andininy fa 12 ka hatramin'ny 7:1 ary tonga tamiko indray ny tenin'ny Jehova nanao hoe ry zanak'olona raha misy tany manoa tamiko ka manao izay mahadiso ary ahizotro aminy ny tanako ka tapahako ny mofo tohanainy sady andefasako mosary ary ringako tokoa ny olona sy ny biby na dia ao aza reto telonahy reto dia Noa sy Daniel sy Joba dia ny tenany ihany no voavonjiny no ny fahamarinany ho Jehova tompo olona firy ry havana ny ao anatin'ny baiboly firy ny lehilahy mahery sy vehivavy mahery sy olona malaza sy olona tena anaran'olona firy ny voasoratra anatin'ny baiboly tsy voatanisa fa anaran'olona telo ny atony voateny ozy Andriamanitra za ozy izy Andriamanitra dia andringa ary na dia ao ary raha manao tsy mety ozy izy reto olona eto ty fireneny ity na dia ao anatin'ny fireneny io aza Noa sy Daniel sy Joba dia ny tenany ihany no voavonjiny no ny fahamarinany reo telo lahy reo zany tena nalaza tamin'ny fahamarinana Noa tsy Mosesy Daniel fa tsy Samsona ary Joba fa tsy Davida mpanjaka na dia ao aza reto telo lahy reto ozy izy dia ny tenany ihany no voavonjiny na manintsy santanana zany Jehova dia reo telo lahy reo voavonjiny inona na voavonjy reo ny fahamarinany ka i Joba tsy niala tamin'ny fahamarinana na dia teo aza ny fizahan-toetra
ahoana tokoa ary le tenin'Andriamanitra teo hoe inona tokoa aza le Jakoba 5 teo, inona mba vokatry ny fahamarinany Job teo amin'ny 70 taona izy a. Manina moa zany ny tena hoe 70 taona Job nanomboka hatratrany ny problème. Satria mamakitsika dia zao zavatra mitranga. Any amin'ny Job 12:7 ny hafarany Job. Ary Jehova ny tany ny hafarany Job mihoatra noho ny voalohany, ka nanana ondry amanosy 4,000 amin'ny 1 alina. Tany amin'ny voalohany moa firy le izy. Raha jerentsika ondry amanosy firy tarihy amin'ny voalohany, any amin'ny Job 2:2 ondry amanosy 7,000 atondray izy lasa nanana ondry amanosy 4,000 amin'ny 1 alina. Tarihy zany 7,000 ato 14,000. Ary amin'ny Job 42:12 teo ihany ary rameva 4,000 tariha rameva 3,000 tany amin'le Job voalohany. Ato izy efa rameva 4,000. Ary koa omby 2,000 nefa tariha izy nanana omby 1,000. Ary briky vavy 1,000 nefa tariha izy nanana briky vavy 500. Milamina tsara mihitsy le compte tsisy mipika. Rehefa diniatsika zany dia maninona lasa avoroetry avokoa. Vokatry ny faharetana miliardera izy teto, fa no vokatry ny faharetana tsy niova na dia nandalo fizantoetra vetivety. Tsika ngery avana misy fotoana tsika reto lamondy aza dia mampiverin-dalana antsika mametsiny an'Andriamanitra. Tratran'ny lamondy ohatra very 500 euro tsika ohatra. Ny zatra natao dia nindramin'olona 500 euro atsika dia tsy naveriny euro tsika tsony le olona dia mampiverin-dalana antsika. Mampiverin-dalana antsika. Ny Job nrehetrarehetra teo am-pelantanany mihitsy ny tsisy teo tsony. Fa voalaza ny ten'Andriamanitra any ampovoan'ny tantarany Job rehetrarehetra any dia voalaza foana fa marina sady mahitsy sady natahotra n'Andriamanitra no nifadiny ratsy Job. Tsy voakitika ireo toetra efatra ireo. Vokany hoy ny Jakoba 5, inona ary mba vokatry izany? Avoroeny daholo. Ary jerenareo nananjanaka 7 lahy sy vavy 3. Ny zanany zany nitovy ihany ny isany. Fa kosa mbola tsara tarehy be lavitra noho ny teo aloha. Tsy nisy vehivavy tsara tarehy tahaka ny zanaka vaviny Job hita andeha tany amin'ny tany rehetra. Tena hoe misy monde mihitsy zany. Ary farany 9,900 ary mbola velona 700 taona Job taorian'izany ka nahitany zanany lasiny zafiafiny ka hatramin'ny zafindohaliny azy dia maty Job rehefa tratrantitra efa ela ny aina. Na ny taona ny ainany ary 70 taona izy nanomboka tratramin'ny problème. Misy problème kely tsy amperi-taona le 70 nampitomboana roa 100 taona 100 taona Job maty. Ny 700 taona taorian'ny 70 taona ny ainana avoroeny tamin'ny arena sy ny voninahitra. Zany ny efaran'ny olona maharitra amin'Andriamanitra. Zany ny efaran'ny olona mitoky sy maharitra amin'Andriamanitra. Maty izy rehefa eran'ny ainana. Io eran'ny ainana io any amin'ny Genesisy 5:20. Lasika jerentsika any amin'ny Genesisy 5:20 misy teny anankiray mahafinaritra be tiako omena anareo ty. Genesisy 5:20 andininy 8. Dia nialaina Abrahama ka maty rehefa fotsy volo tsara sady lahy antitra elan'ny ainana. Dina dikany hoe lahy antitra elan'ny ainana misy raha ekely hoe vokiandro na afa-pon'ny miaina. Voalaza ny ten'Andriamanitra zany fa afa-po, tena afa-po tamin'ny fiainana, afa-pony tamin'ny aina. Any tena fa tena miaina zany dia fotsiny hoe okizay Jehova tsy maty tampoka.
ary tsy ndo sy ny fahafatesana noho ny aretina fa ino mitsy miteny hoe afa-po a Jehova, merci Jehova, alaivo amin'izay, halleloia. Zany ny fiainan'ny olona tsy niova natoky an'Andriamanitra hatramin'ny farany. Hotahiny tompany antsika rehetrarehetra. Manana faniriana mba ohatran'ny Joba. Naharitra anaty anaty fizahantetoetra. Marina zany teny koa zany a. Misy olona ngerana very 100 € dia efa miverin-dalana. Misy olona ngerana misy mamaky ny tranony. Za tena nafantatra olo zany izy mivavaka, misy namaky ny tranony. Dia tonga dia tsy miahana Andriamanitra izy matoa very ny mba harenana ny ariko verena izy dia mbola ataon'Andriamanitra zany ny mahazo anahy, vaky ny tranoko. Mangatsy ny anjelin'i Jehova mitovy manodidina izay matahotra ahy. Ny anjelin'i Jehova mitovy manodidina ny Joba koa. Fa izay ny zavatra nahazo an'i Joba. Dia tsisy antony a nanomezan'i Joba n'Andriamanitra. Ozy fotsiny zao hoe moso ihany fa nirasiko avy amin'Andriamanitra. Fa tsy ny ratsy koa. Dia izay ny fiainan'i Joba ry havana. Anaisantsika lesona zany, aza mba miverin-dalana zany. Toy izy foana. Marina, mahitsy a, matahotra n'Andriamanitra ary mifady ny ratsy. Zany ny fiainan'i Joba ary zany ny nefaran'i Joba. Io ny compte rado aty radio, tonga amin'ny fizarana fahatsapana ary tsika. Manasa anareo hizara fahatsapana. Izy ary mizara fahatsapana, ampandrosoana avy hatrany ianareo a. Inona nakasika anareo anatin'ny toriteny a, izay ny dikan'le fizarana fahatsapana. Dia zarainareo anatin'ny 1 minitra na 2 minitra na be indrindra, inona ny zavatra tena nandona sy nakasika anareo anatin'ny toriteny. Dia izany no zarainareo ao anaty fahatsapana. Dia ndao ary ampandrosotsika avy hatrany a, izay hizara fahatsapana voalohany, halleloia. Tany tompo ary a, Rana Bavy, Haingonirina, Rodriguez, anao ny fitenenana. Zay mba eno, anao ny fitenenana. Nakasitraka indrindra pastera amin'ny fitenenana dia takanareo ny raha raha tamin'ny tenin'Andriamanitra dia manao lavaka Jesosy Kristy ny tika rehetra. Ny zavatra tena nakasika tenany nanoraiko dia ny fitovoana vavolombelon'ny Zokianay. Dia hoe taloha izy mbola tsy nisy Jesosy ny fiaina dia tena hoe nampizariny fanahy ratsy tsy matory. Tena hoe fahoriana za fa rehefa nanolo teny izy dia mbola tenisy ny fizahan-teny fa tena hoe fizahan-teny be zany hoe nisy milina tao teo ampilantanana fa tsy nataony natembotra anazy ilay izy fa voaminy ny rotsony dia tena hitan'Andriamanitra dia te-ponina andiana mihitsy dia mifahinjy Jesosy be mihitsy ny fiainana. Dia izao sady nazam-pamitin'Andriamanitra mampahery be ny Kristosy Zokianay makasitraka indrindra. Dia faharoa dia hoe ny fandehanana manotsy fanaovana marina afaka tsy manao an'izany nefa ny tompo ny fanaovana izany dia asian'Andriamanitra fefy manodidina toy dia tena hoe voaaritsika amin'ny loza rehetra satria devoly dia mikendriny amin'ny fotsiny fa Jehova kosa nefa dia miaro antsika ary ny fizahan-teny tsy tokony atao ampiverin-dalana fa manifiterina amin'Andriamanitra no manao fahamarinana izany. Dia izay ny nakasika be anahy pastera dia mankasitraka indrindra ny foan'ny Jesosy ny voninahitra. Halleloia, mahakasitraka indrindra anao Rana Bavy Haingonirina Rodriguez tamin'ny fizarana fahatsapana. Mahafinaritra be ny fizarana fahatsapana, matoky sy mino fa mampahery ny afo zany dia misaotra anao ary dia ampandroso ny Jesosy amandro fity. Dao ampandroso olona hafa indray ary tsika hizara fahatsapana manaraka. Ny tompo ary raha latojo, inona indray ary ny azo ny tojo zaraina androany antojo ny fitenenana. Jesosy rehetra dia mankasitraka anareo raha lafa amin'ny toriteny. Afinaritra nampahery ary nakasika be. Ianao koa dia aloha nakasika na voalohany fizarovam-belona an-dalanay dia manteneny Rana Bavy Haingonirina teo. Fa ny tena nakasika na faharoa koa ny tantara teo hoe raha misy fotoana ozy n'Andriamanitra maniditra amin'ny tana koa manapaka ny mofo toanay alefa saky-mosary aringako ny tany rehetra ny biby sy ny sisa dia na dia ao ary izy telo lahy i Joba sy Daniel sy Noa dia tsy mahavonjy ny tany rehetra fa izy telo lahy kosa nefa voavonjy. Halleloia, na dia manindritra ny tanany aza Jehova dia ireo zany misy tonga dia miaro mihitsy eo amboniny dia na manindritra ny tanana ary Jehova dia tsy maty ireo. Halleloia, noho n'inona noho ny fahamarinany. Halleloia.
tena nakasika be ana sady nahavelo fanatirana tena mahavelona kety mitandrina fahamarinana ty a dia vao hoe mampanosika hitandrina fahamarinana ka na mandeha ny mosary na niditra ny tanany tahaka n'inona Jehovah na ho levona tahaka ny lavelona aza zany ny tady dia mbola misy joro eo mbola eo ihany Jehovah aleloia mbola eo ry Daniel tena mahafinaritra tena mampaniry be hoe tena Andriamanitra mihitsy no mireare aminy a ary nanavaka anazy tamin'ny mpanompon'Andriamanitra betsaka Mosesy ry Davida ry be dibe ry Elisa malaza ny fahagagana fa nefa ry telo lahy ihany tsy levona satria maro dia nakasika be anazy efa tainy Jesosy tsy aretra terena Jesosy. Aleloia, nakasitraka indrindra andalantotsika tanatin'ny tontena siko fanazavana kely momba le izy telo lahy teo izany hoe raha teo koa zany teo koa ry Eli teo ry Elisa teo ry Davida dia tsy levona koa reny zay aloha zany tsy hoe reny levona fa reto ihany tsy levona fa kosa reto telo lahy reto zany tena référence ngeza be teo ambavan'Andriamanitra mihitsy ny amin'ny fahamarinana zay le zavatra tiako lazaina dia ireo no nalainy ohatra fa tsy hoe akory hoe ny hafa raha ohatra teo ohatra hoe Elisa inge olona navavaka sy natahotra an'Andriamanitra koa dia sanatria ho levona fa tsy levona akory izy fa reto zany référence teo azonareo le zavatra tiako tenenina mavarika le raha mba azonareo zavatra tiako tenenina référence niraisin'Andriamanitra manokana mihitsy zany izy teo satria ambony be le nivoan'le fahamarinana zay nga mba zavatra azoko lazainareo mino fa voarainareo zay afatra zay ao mety aminareo voarainareo zay mazava tsara aminareo zay afatra zay eny ary ndao ary ampandrositsika indray ary mizara fahatsapana manaraka halleloia ny tompondray ary ranabavy $100 anao ny fitenenana. Yes, kumbusha sastera dita tawita makasita la kasita na mtela mtela na kasita Antonia mobile job de vous de l'effet para la dame tanu babahan job amereman nesa vous is como se llama deja que no voy a además de job matako además era una casa de cosa nueva necessariamente ma perché una fianza ma comunque se la scienza ma passare di quel anno va uscire di massa va vedere una domanda che passerà per fare tutte le sistema là sistema siti. Alléluia, makasitraka anao navavy $100 Andriamanitra manakaripasoavana malify ty dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Alléluia. Zay ny voalaza. Zay no fizarana fahatsapana. Zay ny voalaza tanatin'ny fandarana. Ino ary ny hitanareo ataontsika no hira anankiray amaranantsika ny fotoana. Mangataka aminareo zany inona no hira hitanareo mifanaraka amin'izany. Raha anao hiritsika dia nareo ny asiako mifidy ny hira alefa. Inona ny hira tianareo alefa mifanaraka amin'izany toriteny izany dia zay no ataontsika amaranantsika ny fotoana dia vavakantsika vavaka amin'ny firenena aorianan'izay. Zay manoratra voalohany eo zay hira hitanareo fa mifanaraka amin'le teo efa vita sedra zay vita sedra moa ny titran'iny andao sotra ny $100 tonga dia inona ataontsika. Alléluia. Sotra Rodriguez inona ataontsika iny iriny ho voninahitra Andriamanitra reriany dia meno finaritra daholo isika mianakavy dia hivavakantsika ao aorianan'izay. Halleluia. Amen. Alléluia. Mialatsiny fa mbola nomanina kely le hira. Lasaritsika meno mifinaritra daholo hivavakantsika ao aorianan'izay. Amen.
nandalo teo daholo rehefa orina sy fijalia fa tosy mataitra itsonja fantrana sy tsy fisiny izao mbola tiany mijoro atrany satria ny Andriamanitra tsy ampitondray zay tsy zakako izany na ino kidona na ino kiaty zao mbola traka na isesisesy ameliay azany aty zao efa satra miafony finoko tsy ho fatitsony fa iredareda oporo fo izany sy zao de mpanompo efa vita seza Sanandao ihany koa ireo olo nakaiky ny fo resorina tako avoko zay kely mba fananako isambony tiay mijoro atrany satria ny Andriamanitra tsy ampitondray zay tsy zakako izany na ino kidona na ino kiatry zao mbola traka na isesisesy ameliay azany aty izao efa satra miafony finoko tsy ho fatitsony fa iredareda oporo fo izany izao de mpanompo efa vita sedra na ino kidona na ino kiatry zao mbola traka na isesisesy ameliay azany aty izao efa satra miafony finoko tsy ho fatitsony fa iredareda oporo fo izany izao de mpanompo efa vita sedra na ino kidona na ino kiaty zao mbola traka na isesisesy ameliay azany aty zao efa satra miafony finoko tsy ho fatitsony fa iredareda oporo fo izany izao de mpanompo efa vita sedra efa vita sedra eny Jesosy malala misaotra anao zay Jesosy any amin'ny fampahirezanao anay tamin'ity androany misaotra fanamasina amin'ny teny rehetra zay naloaka ny vavanay teto androany misaotra satria nampahery anay indray fa ninonina midona ninona mitrangy ninona sedra mandalo de tokony ho marina sy mahitsy matahotra anao ary tena hoe hifahatany ratsy foana zay Jehovahandriamanitra ampianaro zay hitazona ireo toetra ireo ampianaro zay mba tena tsy ho fanirian-javatra no irahanay aminao fa tena fitiavana tsy misy ampiova ny fitiavana ianao Andriamanitra fa tena ho takany Job zay tena tianay mba hifantoka aminay ny masonao Andriamanitra ary tena hijoro malakariva samy mangataka ny tokantrano any Jehova asy fefy manodidina anay mba atao fitakany Job izay izy fefy manodidina anay tsy azony tevoly kitihany izay tsy azony tevoly idirana ny fiainanay
satria misy fefo manodidina ray. Ny mamboly an'ireo fefo ireo manodidina atsika dia ny fahamarinana sy ny fahetsiana sy ny fahatorana an'Andriamanitra ary ny fifadinany ratsy ray havana malala. Fandao ataontsika izany, fa azontsika atao izany. Manao Jehovah ny voninahitra, manao ny dera laza sy ny saotra. Da io teny rehetra izay nahafafy Androany mba tena hoe amoa avy zato eny anatin'ny fonay tsirairay avy. Tsisy voatsaingo ny vorona mpiasa na dia litera ray aza tsy misy latsaka tamin'ity androany ity. Man'Andriamanitra rerany ny voninahitra. Halleluia. Amen. Ivavatsika ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao dia andao ampandrosotsika ny anampavitsika Rodina ivavaka ho an'ny firenena. Anao ny fitenenana Rodina. Alléluia. Dia mankasitraka pastera na ny fitenenana dia miaraba anarimena kafokely miaraba antsika tsirairay avy koa mbola natanteraka izao toro-teny izay fampianarana ho antsika tsirairay avy mbola hiara hivavaka antsika. Miary Andriamanitra tena faly tokoa ny fonay satria mbola afaka nampiaonana oety izahay tamin'izao fandaharana vavaka fiambinana izao. Tsy navelana hijano ho any amin'ny tokantrano misy anay ho any izahay, ary tsy navelana aho tsy tana ity telefoniny ity satria avy amin'ny alalan'izany nenonay izay toro-teny izay nentiny mpanompona te iny. Fantatrafo misy zavatra ilana ho anay Andriamanitra indrindra amin'izao andro ora farany izao. Tsy tiana ho very izahay ary tsy tiana ho kivy izahay. Tsy tiana ho hamoy foy izahay Andriamanitra, isaoranay ianao amin'izany zavatra rehetra izany. Misaotra amin'ny teny izay neny reto mpanompona reto Andriamanitra, amin'ny teny izay nampianatra anay mba tena hioriny tsara amin'ny fanompoananao. Izay nitantara amin'ny alalan'ny Joba satria lehilahy marina sady mahitsy izy ary tsy mbola niala teo amin'ny fanompoananao, amin'ny fahatokisana izany lehilahy izany. Ankehitriny Tompo dia nampianarina izany koa izahay tsirairay avy mpanaradianao amin'izao fotoana izao satria Andriamanitra raha eo koa ny zanak'Andriamanitra, eo koa Satana handeha hitady hamodika handringa anay tsirairay avy. Fa kanefa ny telopony Joba izay nambaranao anay tsirairay avy teto androany satria betsaka tokoa ny Andriamanitra ny fizahany toetra izay mandalo aminay tsirairay avy. Fa kanefa Tompo nampahorinao amin'ny fonay tsirairay avy izany teny izany. Engany izahay nanaraka ity fandaharana ity Andriamanitra mba tena hifikitra aminahatra ny trano na iny zavatra mandalo eo amin'ny fiainanay na mandalo zavatra fizahany toetra izany na fahoriana na fijaliana na ny aretiny azy Andriamanitra. Engany tsy hiala eo aminao izay tsirairay avy fa hifikitra aminahatra ny trano ary hitodika aminahatra ny trano avogny fo hanaradia anahatra ny trano satria ianao ilay famonjena ho anay avaty lampo ho anay tsirairay avy afaka miaro anay ary hanafika anay amin'izany zavatra ratsy rehetra izany raha tena mioriny tsara eo amin'ny fanompoananao izay. Dia engany Tompo mba tsy tena mikakatony teny izay tsirairay avy mihaino izao hafitra izany fa tsy mpihaino fotsiny. Jesosy malala ho hitonga famevina ao amin'ny vatana anay tsirairay avy rehefa matory amin'izao alina izao Andriamanitra tena salama tsara ary tena miadam-po izahay satria matoky ny teny izay menao anay tsirairay avy izay tsirairay avy Tompo. Amin'izao fotoana izao koa izahay Andriamanitra dia mangahataka aminao izahay amin'ny firenenanay satria Tompo izany firenenanay izany Andriamanitra betsaka zavatra izay mamakipaho amin'izany firenenanay izany ary ny tena mbola manana tsy fahamarinana izany mikolokolo rehetra mangavitra betsaka ny Jesosy izany amin'ny fahotana amin'izany firenenanay izany. Fa kanefa mangataka mifanana masina hikasika ny fony tsirairay avy sy mivahoaka rehetra hitodika hitsidika mitokatra amin'ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao ny fanana masina mba hampibebaka izy ireo hiala amin'izy ireo amin'ny fanaratsy rehetra. Jesosy malala dia aokany anjelina masina Jesosy hikasika izany fony tsirairay avy amin'izany firenenanay izany. Amin'izao fotoana izao koa Andriamanitra betsaka ny marary any alopitaly kivy reraka ny sainy sy ny vatany. Inona no tokony hatao tena efa tsy misy zavatra izay tokony hatao Andriamanitra satria lamy vola lamy harena. Jesosy malala kasiny fony olona izany amin'izao fotoana izao mba hanana fahatikana aminao mba tena hitodika amina mandrakariva mba satria anao Andriamanitra
izay mangeja zany hoe zany nampolombelona amin'izao fotoana izao koa raha mitodika aminao amin'izao fotoana izao koa Andriamanitra hala mpigadrana mety misy ny manao ratsy mety misy tsy manao ratsy nefa indreny amin'izany zay zavatra zay tsy nataony zany Jesosy malala okasiny koa fony izy re hatoky anahatrany amahan'olona sy problème rehetra zay mangeja izy reny ary hitodika amina mandrakariba izany reo ampondra zao ndena kamboty rehetra Jesosy tsinjovo manokana Jesosy malala hoe enganety tsy hisentsena ny zavatra hita ambony tany foana fa hisentsena anao any an-danitra Jesosy ho tahaka ny Daniela zay niteniteneny teny natoky ana mandrakariba na misy zavatra zay hanohaniny izy re Jesosy io kanefa tsy mihinana zany satria manana fahatikena anao izy reo Jesosy malala ho apetraka eo am-pelatananany vahoaka rehetra mbo tahaka ny Joba zany firenenanay mba hamirapiratra anao amina mandrakariba Jesosy io engane tombotsy veninaina zay vakoka zay sandatra anay isanandro amin'ity fandaharana ty fao mba hampitodiky ireny vahoaka zany satria sambotra ny firenena manana na Jehova engane tokoa Jesosy io mba hanana firenena sambotra tokoa izy tsirairay avy Andriamanitra raha hirava eto zahay araka ny tenin'Andriamanitra te iny anjelina Jehova mitovy manodidina zay rehetra mampatahotra azy engane samby hatahotra anaty koa izahay tsirairay avy mba anjelina hitovy manodidina anay mba tsy misy mifandafitra mifandringa izany no fanirinay Jesosy malala ho engane tomboa izany vakoka zany tenonao any amin'ny-danitra zay amin'ny seza fiandrananao misaotra reo misaotra Jesosy malala ho voninahitra reo ihany ho anao hiadanina kosa ho anay tsirairay avy Alleluia Amen Alleluia mankasitraka indrindra andranavavy rodina isika tao anatin'izay vavaka izay Andriamanitra manakam-pahasoavana any amary fitianao mitombosa izay mitombova soavana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tombo sotra ihany koa andranavavitsika rahalahy tamin'ny toriteny mahafinaritra be dia misaotra andranavavy makirina ihany koa tamin'ny vavaka ho an'ny firenena misaotra nareo rehetra koa izay zana fahatsapana dia misaotra nareo rehetra izay tonga nanatrika ny fandarana teto androany Andriamanitra manakam-pahasoavana maro fitianareo tombo fahasoavana daholo dia atory amin'ny fiadanam-po amin'ny filaminantsena ataontsika rehetra raha mbola sitongany amin'irao lanitra Jesosy ka tahiny tompo velona somatsara tsika dia vonetsika rapitso amin'ny varo sasantsika manomboka rapitso dia samy tahiny tompo daholo ary dia tafandriamanitra daholo Aki Radio Point radio 12345.com afahanao mihaino nonjapeo Aki Radio Aki Radio Point radio 12345.com afahanao mihaino nonjapeo Aki Radio misy foteny isaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo alina samy tahiny tompo Halleluia Amen